Ilay fanomezana teo Sinay mididy folo. Zay no lohahevitra iarahantsika mandinika alohany manasanao ampitiavana. Ry mpiara-midinika namana isany ampifaliana indray ny ionako aminao amin'izao maraina izao. Men'Andriamanitra fotoana, men'Andriamanitra fahasalamana, noho ny famindram-pony, noho ny fahasoavany, noho ny amin'i Jesosy. Dia tafahoana isika rehetra ndeha hifanovofantana ho fiambarabana amin'izao ora izao. Ny fiadanan'ny tompoany ho aminao mandrakariva sy ny ankohonanao. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny zao ora isy fotoana zao izay iarahany mandinika ny teninao amin'ireto olona maro dia maro reto zanakao ireto. Petraka am-pelantananao zao fotoana izao mba ho masina eo anatrehanao. Angataka anao izay amelany elokay, anadio anay, ary aoka ny fanahinao masina kosa ny toetra dia ambonay, atakaranay sy atonga anay hanapa-kevitra ny amin'ny fanarahana anao. Anaran'i Jesosy nangatana vavaka. Amen. Tonga ny fotoana, vita ny fiomanana rehetra, andray ilay fanomezana ireto vahoakan'Andriamanitra. Mialohan'izany nefa andao hiverenantsika ilay andinina tao tadidina amin'ny Exodosy 7:10 ka ny andininy fa-4 ka ny andininy hatramin'ny andininy fa-5. Mbola afaka mijery isika jereo fa lavalava ilay izy fa mirina kosa mba mihemisosatra ny hatrany izany. Ianareo efa nahitana izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery, ary napakanisako anareo ho aty amiko koa ankehitriny. Raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina fanekeko, dia raha ho rakitra soa ho ahy mihoatra ny firenena rehetra ianareo, fa antany rehetra, dia ho fanjaka-bisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ry mpiara-midinika namana, tonga ny fotoana izay hanomezana Andriamanitra ny didy folo. Andriamanitra manome ny didy folo. Fanomezana Andriamanitra ny didy folo. Ny raha toka vao mamaky isika ny andininy faharoa, ny didy folo dia miatomboka amin'izao teny izao manao hoe izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy any amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Diniantsika izany dia tsy mitomboka amin'ny didy fandidina ny didy folo ka manao hoe aza, fa mitomboka kosa amin'ny asa feno fanasoavana sy fahasoavana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Alohan'ny nanomezana Andriamanitra ilay fitsipika sy ny didy folo, dia nasehon'Andriamanitra aloha, nasehon'ny tompo aloha ny fahasoavany ny amin'ny nanomezany fahafana sy famonjena ny vahoakan'Andriamanitra. Teny tadio tsara fa famonjena ange namoahana vahoakan'Andriamanitra ny ala-tany Egypte. Tena fanafahana, fahafahana mahafinaritra ange no nataon'Andriamanitra an'ireo vahoaka ny ala-tany Egypte, ary taorian'izay vao nampahafantaran'Andriamanitra amin'izy ireo ny sitrapony. Tiana tenenina zany dia izao, tokony amin'ny fitiavana sy ny fankasitrahana no andraisantsika ireo didy ireo, satria tamin'ny fitiavana sy fankasitrahana ny zavatra nataon'Andriamanitra ihany koa no nanehoany an'izany ho anao. Raha fihezina izay zavatra fampiresahana izay, fitiavana no tena mamitina ny didin'Andriamanitra. Ny didy momba ny fitiavana zany no lehibe indrindra amin'izy ireo. Ka ireo didy ireo dia ahitantsika mizara roa mazava tsara. Fa ny didy efatra voalohany dia mampianatra antsika ny hevitry ny fitiavantsika n'Andriamanitra, ary ny didy enina faharoa farany kosa dia mampianatra antsika ny fomba ahafahantsika mifandray sy mitia ny namantsika tahaka ny tenantsika. Ka ny voalohany zany dia manomboka amin'ny fanajanan'Andriamanitra zany dia izy ilay efatra voalohany, io zany tahaka ny hoe mijidina, ary ny faharoa kosa dia mitarika antsika eo amin'ny fanajana sy ny fitiavana namana ilay marin-drano. Ary izay no nanomezan'Andriamanitra didy folo zany mba hananantsika fitiavana. Ny didy folo zany dia mampianatra anao hitia an'Andriamanitra ny voalohany, ary hitia ny namantsika
ihany ko. Andeha ry hojerevantsika vetivety ireo didy ireo zay nomen'Andriamanitra atsika. Inona moa zany didy zany? Didy voalohany dia amin'ny andininy fahatelo manao hoe aza manan'Andriamanika fa izao ihany, zany hoe mitarika atsika mba hanome fanajana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny toerana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Zay ny didy voalohany. Didy faharoa dia mitarika atsika hanana fanajana, ny fanajana sy fiarovana ny toerana tsy manam-paharoa zay ananan'Andriamanitra ka tsy hosoloana amin'ny sampy. Izany zao le didy faharoa amin'ny andininy fahaefatra. Aza manao sariny zavatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay mety eo amin'ny tany ambany, na izay ny amin'ny rano any ambanin'ny tany. Aza mikohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovah'Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafontoalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'izay olona rivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko. Izay ny didy faharoa. Any Jehova ny zavatra rehetra. Ny didy fahatelo dia mitarika atsika hanome fanajana ny anaran'Andriamanitra, hanaja sy ny toetrany, hanaja ny toerany sy ny anaran'Andriamanitra ka ny ilazany manao hoe amin'ny andininy fafito, aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehova tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Ny didy fahaefatra dia ny fanajana ny andro fitsarana sy ny fiankofana izay napetrak'Andriamanitra ny sabata izany. Ka ny tenenan Jehova amin'ny andininy fahavalo manao hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ny didy manaraka ny didy fahadimy dia mampianatra antsika. Ireo didy efatra voalohany zany dia mitarika antsika ny amin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Aza manan'Andriamanitra ka fa izao ihany, aza manao sary zavatra voasokotra, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah'Andriamanitra ao, mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ny didy enina kosa dia mitarika amin'ny fitiavantsika ny namana ka manomboka amin'ny fitiavana ny ray aman-dreny izany. Ny didy fahadimy dia mampianatra antsika ny fanajana ray aman-dreny manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Ny didy fahaenina dia ny fanajana ny aina manao hoe aza mamono olona. Ny didy fahafito dia mitarika antsika amin'ny fanajana ny tokantrano, ny fanambadiana ka ny lazany manao hoe aza mijangajanga amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny didy fahavalo dia fanajana ny fananan'ny hafa ka ilazany manao hoe aza mangalatra. Ny didy fahasivy dia ny fitandrona ny hajan'ny hafa, izay didy fahasivy izay manao hoe amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ary ny didy fahafolo dia ny fanajana ny tena mba tsy hisian'ny faniriana feno fitiavan-tena izay manimba ny toetrantsika ka amin'ny lazany manao hoe aza mitsiriritra. Ry mpiara-midinika namana, izany fanomezana nomen'Andriamanitra antsika izay mampianatra antsika ny hitia an'Andriamanitra sy hitia ny namantsika. Ka ny ilazany Jesosy manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay ny voalazany ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Andriamanitra ane anomeanao mandrakariva ny fanahin'ny masina izay fanangatantsika hatrany am-boalohany ka hatonga anao hianatra hitia an'Andriamanitra ary hianatra hitia ny namanao amin'ny alalan'ireo fanomezana izay nomen'Andriamanitra ho antsika. Andriamanitra manome fanomezana sarobidy ho anao. Ho raisinao ve zany sa tsy ho raisinao? Andriamanitra ane anome safidy tsara ho anao ka ianao koa ane andray am-pifaliana am-pitiavana izany fanomezana izany. Ivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misaotra anao indrindra izahay. Fa zinona moa izay izahay no mba mahazo amena zany fanomezana sarobidy loatra izany? Ankehitriny dia misaotra anao izahay satria mampianatra anay ny amin'ny fitiavana izany, dia ny fitiavana anao ary ny fitiavana ny namanay. Ankehitriny dia anapa-kevitra izahay noho ny fahasoavanao ho raisinay izany fanomezana izany ka ankatoavinay, ikenay eo amin'ny fiainanay izany. Ampio ary izay Andriamanitra mba ho tianao ary ho tiany namanay. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.